Raha-pividianana mafana dia mafana ankehitriny tsy mbola tapitra ny raha faratsio izay toerana ilatsahany Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy ho solomavam-bahoaka. Raha ny vokatra vonjimaika izay navoaka ny CENI dia resiny tena ny manoloana ny kandidata Ramilson Nomenjanahary. Araka izany dia nametraka ny fitoriana teny anivon'ny ACC ny tenany izay isany kandidata tokana ihany no hainoan'ny ACC ny fitarainana hatreto ka nitanterahina teny toerana ny fihainoany ny kandidata mpifanandrana taminy sy Lalatina Rakotondrazafy manoloana ny tranga izay mety ofisian'ny halabato tany faratsio. Sy nipitika moa ny resaka izay tao anatin'ny efitrano nandritra ny fifampihainoana fa rehefa nivoaka kosa Andriamatoa Ramilson Nomenjanahary dia nilaza fa efa politika mahazatra azy ireo ny fomba toy izao satria fony izy nilatsaka be ny tanàna tamin'ny taona 2014 fony dia nolazaina ihany koa fa nangalabato ny tenany rehefa nahazo vato betsaka indrindra tamin'ny commune izay misy azy. Zany fotoana zany ary zay indrindra zay pratikana politika zay pratikana fa atao hoe fanaovana tsinitsinina ny savidim-bahoaka zay mbola tedavina averina am'izao fotoana zao satria zay ny zavatra nentina hoe ny resaka hoe fizarana vola tam'izany hoe nizara vola ny kandidata mily tam'izany fotoana latsaka be ny tanàna de zay ihany mbola nentina tany amin'ny commune Vinanony Atsimo nefa commune Vinanony Atsimo zany any toerana namisy anazy zany. Vahoaka mijery ho izy ny tenany ary ny vahoaka dia olona misaina. Ny commune misy azy hony dia olony fifoazana ka tena mijery izany fomba fitondran-tena izany fa tsy hoe anao fampelezan-kevitra ianao dia short ametinao any toerana. Tsy nanaovana fietsika io anje jerevan'ny olona daholo amin'ny fombanao rehetrarehetra na fitafinao satria zany commune Vinanony Atsimo zany dia tanàna fifoazana zany. Tanàna fifoazana zany ve nitonanao sorta ve zany dia anaiky an'izany ny fietretandreo vahoaka amintsika dia zay no tenena amintsika hoe eo hoe mahazo 2000 mahery ny kandidata mila any Vinanony Atsimo dia hoe ho foanana satria zara vola ahoana ny eritretina amin'izany zavatra tsy mitonona zany vola anaovana volan'ny délégué mbola namana nahita satria ianao nanao tamina kandidata mangeza mieritreritra hoe lehibe tamin'ny tany sy ny firenena mieritreritra hoe fampilezaketana natao tany satria rehefa tsy mivaly le tana tsy nahazo amin'izay le safidim-bahoaka dia io no mampatonga ny faneho-kevitra amin'izao fotoana izao hoe nana zara vola ny député ny kandidata mily ao anatin'izany. Mara moa Andriamatoa Ramilson Nomenjanahary fa tsy anaiky hatramin'ny farany raha toka ny safidim-bahoaka no manaiky sika amin'ny zavatra rehetra safidim-bahoaka marina dia ao anatin'ny commune Vinanony Atsimo ao anatin'ny commune Vinanony Atsimo misy fokotany 5 ao zany hoe ao anatin'ireo zany misy bureau de vote 30 mahery ao reo no angata no foanana vato am'ireo satria io no azoko le 2000 mahery zany reo vato reo anatin'ny commune io maretsy izy any amin'ny commune misy anazy any Ambatofotsy Amboborona manana 500 mihoatra izy amin'ny vato azoko manoloana an'izany tsy nangataka mihitsy ny hoe manino io vato io manino io safidim-bahoaka io orienty fihaonana tamin'ny ACC ty moa dia hita endrika fa faly dia faly tokoa Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy ka tsy fantatra teto izay mety hivadian'ny voka-pifidianana fa raha ny voka-pifidianana azo aloha dia mitarika araka izany dia Andriamatoa Ramilson Nomenjanahary no mitarika ary lany amin'ny vokatra vonjimaika fa ny afera ACC dia mbola tsy azo atokisana satria ny ACC raha teo dia any fitondram-panjakana ary tsy tokony ho gaga antsika raha miteny izy ireo hoe mitomona ny fitorian'ny Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy.